raha misy zavatra resahan'ny olona amintsika any momba antsika na fampianarana mifanohitra ny amintsika na atao hoe mihoatra n'izay mety ananantsika mba tsy amin'ny tany reny mpaminany antitra reny atsika manatona ny fohy be manatona na raha ohatra ka azo atao eto any amiko izy dia anotanio hoe ahoana fa misy an'ity ny resahan'ny olona taminay ina ny hevitra ity marina ve zany fa misy olona ny resaka zavatra ohatra zao dia nareo rehefa mba resahan'ny olona zavatra ohatra zany zavatra any dia mihinana molony fa mba notanio le olona ahoana moa ny porofony zany aiza ny porofo ilazanao an'izany fa mampitombona sy mamarina an'izany iza ny tenenao an'izany ianao mihitsy ve ny nahita ka raha milaza hoe za mihitsy ny nahita sy nalala an'izany dia andao ary ianao hoentiko any amin'ny pastera dia ifampiresaka eo tsika raha milaza hoe manahirana ny makaniko fahoana ny manahirana fizany nandeha tany mbola nilaviko hoe tsy mahazo miditra amin'ity varavarany ity ianao na aza-pidino ambavady eo io olona io raha manana zavatra ho resahana ka raha milaza izy hoe olona ny resaka an'izany tamiko dia antany hoe izy le olona ny teny taminao fa ho atsony izy dia ifanatrentsika eto ka manahirana amin'ny tenen'le olona kina ny tenenanao an'izany ity amiko nefa ianao ary tsy laza le olona hoe izy ihany na ny teny azy nefa tsy manana porofo akoriny hoe maina nisy an'izao ony e dia izy ony nanao an'izao ony e dia zao sa zao dia aiza meo le porofo rehefa misy nge le porofo inona moa ny olana amin'izany dia andao hoentina any aminy ka zay tokony ho anarina dia anarina zay tokony ahitsy dia ahitsy fa ireto israelianina reto sy ry vahoaka jiosy reto dia ny fitahan'ireo mpitarika azy fotsiny toy izy ny apôstôly petera hoe tamin'ny tsy fantatra ozy izy fa tamin'ny tsy fahalalana na nanaovanareo na tonga anareo iogaoga hoe omboy na tonga anareo iogaoga hoe barabaso ny alifaso ho anay e taona inona koa zay trosy mpamitaka sy devoly io na ndamosiny e fa barabasiny anay ranga aleo le mpamon'olona tsy aleo mpamon'olona toy zay misy azo mpivavaka nefa mpamitaka e aleo le ranga mpamon'olona fa io olona zay nareo mpamitaka io io jesosy io nitsanganan'io lehilahy io fa za ozy izy petera manoro hevitra anareo mba hibebahanareo fa mbola misy famindram-po fa i kristy io ihany ny lalana io ihany ny vavady idirana fa zay tsy miaraka amin'io kristy io dia tsy mamoa ary zay tsapana tsy mamoa rehetra dia esorona ka tsipy any anatin'ny afo andininy romboroapolo sy ny apôstôly toko fatelo fa mosesy nylaza hoe mpaminany no atsangan'i jehovah andriamanitra ho anareo amin'ny rahalahnareo tahaka izy no enonareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo ary zay rehetra tsy iaino zay izany mpaminany zany dia ringana tsy ho eo amin'ny olona dia nilaza mosesy tamin'ny andro naverin'ny apôstôly tamin'reto fariseo sy mpanorandalàna reto ny soratra masina satria ny soratra masina tamin'izareo dia ny testamenta taloha hoy mosesy hoe mpaminany no atsangana ny jehovah andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahnareo izy moa rahalahany tonga azy hoe atsangana avy amin'ny rahalahnareo misy ny taranaky abrahama misy an'ny isaka misy an'ny ismael isaka ny avian'ny israely ismael ny avian'ny arabo fa avy amin'io isaka io dia nisy rahalahy izay novidian'andriamanitra ho mpaminany itsiza io fa i kristy ary io mpaminany io dia araky nambara teto izy no enoinareo amin'izay rehetra olazainy aminareo i kristy zany fa zay rehetra tsy ino zay lazainy zany mpaminany zany dia ringana tsy eo amin'ny olona na jiosy izy na israelianina ny antsona azy na hebraika ny antsona azy na arabo izy na inona na gentilisy izy zay tsy mihaino zany lazainy mpaminany zany dia ringana tsy ho eo amin'ny olona betabe nefa ringana fa mbola betabe ny mbola tsy ringana fa mbola velona fa miandro ny fotoana andringanana azy fa tsy mbola tonga ny fotoana ka tsy maintsy mihaino zay lazainy io mpaminany io ary zay na tonga ny baiboly milaza hoe meno ny mpaminany dia ninona ianareo izy izy dia ho ambininy ianareo ka na izy io mpaminany jehovah io rehefa ny jehovah io mpaminany io ka mihaino an'io ianao makatony io tenin'io ianao dia fanambinana foana no azonao na mety aminao ny teniny na tsy mety aminao fa rehefa tsy hiaino an'io ianao
tena andeha ho aiza ianao na inona ho ataonao manana fahendrena sy fahalalana sy harena sy fahefana tahaka ninona ianao tsy afabela ianao raha fa tsy meno zay lazay mpaminany io fa ringany ianao tsy le mpaminany ny andringana anao fa Jehova mahita sady maheno mahalala ny zavatra ataonao dia mahita raharano zany ke mahatonga atsika ato amin'ny fiangonana ary be da be ny efa apitaina foana ny afatra amena ny torolalana sy ny toromarika tokony ho atao dia misy mbola mavita ihany hoe tsy maninona rangaha fa hivily lalana ihany dia efa voadona any eo am'izay vao maneno tahaka izay ihany mba nanaraka tenin'ny dada tahaka izay ihany mba nanaraka ny tenin'ny neniko tahaka izay ihany mba nanaraka ny tenin'ny pastera tahaka izay ihany mba nanaraka ny tenin'ny mpaminany raha mba nanaraka tsy vo zao dia eo ndray izy mahita ny zanany indray teoriana hoe ha mananatra anao zay fa zay efa vota amin'io dia tsy tia lala koa ny zanany dia tanteraka ihany le obolana gasy hoe raha zaza tsy tia ray aman-dreny ny tiaraha ahita ianao mba malivaly ray aman-dreny io dia hiteraka tokoa anao dia hitanao koa na malivaliany zanakao anao koa rehefa teraka koa iny zanakao iny nataonao tamin'ny ray aman-dreninao ihany no averin'ny zanakao aminao io koa dia iny dia mifampitarika any dia manao limite jusqu'à l'infini ihany hoe nitaranaka ny taranaka dia tsisy makato ray aman-dreny daholo satria nitody tsy misy fa natao no miverina ny anadray ray aman-dreny toy ny tsipa kombala mahavoy iny mahafaty tsy mahavoy iny mahafanina iny total sa zovena sa galana tendana mba mividy lasantsy any amin'ny total foana zany re zany fandehany zay nao mba fanina total any ko andiny 520 ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanakena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranaka ao nitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany amin'ny taranaka ao nitahina ny firenena rehetra ambonin'ny inona izy za dia sako milaza antsika androany ty firenentsika malagasy ty maninona tsy tafavoaka foana hatramin'izay io ny dikany mbola ty taranaky ny apokalypsy ty no hitahina ty firenena ambonin'ny tany ty eto Madagasikara dia noho inareo tsara firenena ambony tany amin'ity taranaka ty izy no hitahina ny firenena ambony tany satria misy mpaminany ao dia jerevo tsara fanirena eto amin'ity firenena tsika ity ny firenena matanjaka eny ambony tany miazakazaka eto daholo hoe anangona ny herenatsika satria fatany hoe eto ny fitahina ho any amin'zareo any ka raha tsy ty taranaka no fidina ity no tonga eo dia mbola tsy isy zany fitahina izany fa rehefa tonga eo tsika dia tsika malagasy any fa zao tontolo zao no voata amin'ity raha tsy mino an'izany anao aza mitehaka mafy aza manao amen mafy aza manao alleluia mafy da sy vitehaka faran'izay mafy be any hoeniny zao tontolo zao goragoraka be ozy izy hoe ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia aonao izy minono inona minono mpaminany dia oambinina ianao makalesontsika ny Abrahama no hitahina ny mpaminany fa Abrahama tsy mba niady hevitra tamin'Andriamanitra zany na tsy mety aminy ary zavatra tenenin'i Jehova tsy mety tamin'ny Abrahama zany hoe miala amin'ny taninao sy niavanao any amin'ny tany zay asehoko anao fa ataoko tonga firenena lehibe any ianao manilana be nge zany hoe hifindra monina zany anavaon'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny tany azafady ao amin'ny tanàna teto amin'ny toerana ity nefa nazatra anao teto ny fivelomanao nefa nandeha ny varotra sy ny afera sy ny rehetrarehetra fambolena andehany amin'ny tany mbola tsy fantatra andray anavao mbola nokatra fivelomana vaovao indray na ny déplacement hitona ny entana sy ny rehetrarehetra ny volalany manahirana zany fa ny Abrahama to any zay ny tenin'ny Jehova mandehanana zany dia jo dia andeha zany aloka dia hoaiza dia tsy fantatra fa any amin'izay tany izay asehony any mety hifamalena atao amin'ny fianakaviana ary zany fa dia lasa tonga tany ary mbola nahitana loza koa satria Abrahama mbola tsara tarehibe Sara
everiny olona tao tanàna hoe anabaviny satria ngareny tena hoe izy ho vehivavy miaraka aminao te anabaviko ozy izy de tsara tare koa zany anabaviny ranamany zany azo amboariny zany ka ivadiny le izy de rehefa aveo vitan'le mpanjaka hoe ary tsy anabavinao ka ifa vadinao fa misangisangy nareo tanànao fa manina anao no mandangy aminay ka saika nahitaloza zay ka zaho izy izy natao ohatrao de hovononareoko de nareo nataoko hoe anabaviko izy dana oetiny vadinao fa manahirana lasa misy problème nefa nanaraka ny teniny azo atao zany so de mba tsy avy amin'Andriamanitra ndray ary le hoe makanisa ty satria tojo problème anao ao n'Andriamanitra mombanao hatramin'izay ny teny aminao ka manina tsy atao niteraka ny vadinao mbola tsy voavaha foana ny olana any amin'izany so de mba tsy aotsony ary Andriamanitra hatrany amin'ny saravadiny ary ny tena hoe tsy io ranga aloha ny mpanampitsika aloha de amboaro izy de makazanaka amin'ino fa sao de tsisy taranaka tsonytsika toy izy Abrahama hoe sura ok tsisy problème ataovy eo fa tsy maninona fa tsy efa tsy hitatsony ty izy anaovana azy de namboariny Abrahama toto koa i Agara teraka am'izay tonga indray ny problème rehefa niteraka so de mboa tsy izy any ary ty inona ary na de fasan'Andriamanitra ty nefa zao lasa problème indray ty avarany niteraka ihany isara vadin'ny Abrahama rehefa niteraka isara vadin'ny Abrahama faly am'izay Abrahama ty ny tena zanaka original fa le toe mbola copie-collé fa nivoaka ny tena original dia Isaka niova am'izay ny fitiavan'ny Abrahama tao amin'ny Isaka daholo ny vokona tao daholo ny fitiavany tsy avely tomany izy azy io aza avely tomany zany zanako zany raha vao misy maso kely manino zany zaza zany sarotiny mihitsy Abrahama am'le zanany angana ry Sara omenono ka ny anangy io izy raha fa malazo ny concombre dia hony meo faza anana aza avely tomany io zaza io menono nampiataina faran'zay tratran'ny Abrahama mihitsy io zanany io izy mivatsy amin'ny ampiato io ny tena zanaka tena izy tiany fony zay mikitikitika anio mahita raharaha tsy azo ampitomanino tsy azo ampijalijaliana mihitsy io zanany io nefa ozy ndray dana hoe totaovy sorony any amin'ny terimbohitra any amin'ny 5 kilomètre 80 kilomètre any koa mbola iakarana io zanako zay tianao dia Abrahama tsy manao hoe ka ny baiboly nge manao hoe aza mamon'olona ko nanao moniny zanako so de feona de volo zany za tsy miditra am'zany marina fa na de Andriamanitra any anao miteny zany tsy mety amiko zany sa rehefa fa mitsirokitro mihitsy ny loaliko vao nazo an'io zaza io ve de vonoko indray ny zanako azafady tsisy mifanaraka am'zany mihitsy ka moramora vao nazo an'io zaza io efa nandeha tany amin'ireny zaza efa nandeha tany amin'ny dokotera tany amin'ny mpanotra noronorona daholo zay azo norona rehetrarehetra ny kibe tongotra ny kikely norona daholo azahoana zaza tsy nahazo zao tonga ny zaza hoentina atao vonoana azafady na Andriamanitra renao miteny zany efa narahako ny teninao fa ty kosa za tsy afaka nanaraka ny teninao tsy nanao an'izany ane Abrahama fa de hoe zay zany hoentina ndray zany ty la tokony aty ty za tsy mety hevitra fa de andao ary de hoentina ny zaza ho atao sorona na de tsy ekeny sainao ary zany tianao indrindra de ahoana koa tsika am'izany izy mba havitan'izany ina ny tianao indrindra toy Andriamanitra hoe to atao sorona sarotra be zany sarotra be zany fa zay ny azy tsy miady hevitra amin'Andriamanitra izy de na mety aminy teny io na tsy mety aminy zay nefa voalaza de Andriamanitra miteny amin'ny alala mpaminaniny kio ka na mety io na tsy mety zay ny voalaza de manaraka izy na miova io na tsy miova de efa zay ozy izy Jehovah ina ny azonao atao nga Jehovah tsy nahitany Abrahama tamin'ny lazan'ny saranazy hoe io ny mpanampitsika ary iterao de mahazo taranaka tsika de manina Andriamanitra raha tonga de niteny hoe iny ty ataonareo mivady ty fomban'izy ty izy ny ampianatra anareo an'io hoe mpiasa indray no atao vadiny Ramsey mpiasa indray no atao mpandro ny Ramsey tsy mety attention ariako nareo raha manao an'io tsy niteny an'izany Andriamanitra fa navelany tao de niteraka tao zareo tonga am'izay ny problème ahoany ty de tsy fatan'Andriamanitra ve zany hitany zany fatany fa manina navelany tao sainao tsy sain'Andriamanitra ny hevitranao tsy hevitr'Andriamanitra ianao vitsaran'Andriamanitra hoe ianao hoe Andriamanitra de mba malala ny zavatra ihany de fatareo fa ty ny vadiny original de mpanampiny ireny ndray taonao vadiny eo indray dina koa ny dikan'izany
dia tandremindray nefa so iseritreritra n'izany fa ianao tsy Abrahama hoe atidy hoe andao amboarina indray ny mpiasa ato zany sy ry fa tsy miteraka tsika so dia misy mandray vilana n'izany indray ny sasany hoe izy mivady efa firy taona tsy niteraka atao dia hoe ka manina raha manoatra ny Abrahama ary zany andraindray ny olona mako tsy mahay migneno mandray vilana zay ny olona sasany avelantsika any zany fa hoe Abrahama dia tsy niadevitra tamin'Andriamanitra fa amin'ny zanaky Abrahama io misy mpaminany koa zay ny rahan'Andriamanitra ary io mpaminany ny rahan'Andriamanitra io tsy izy fa Kristy fa Kristy koa tsisy adevitra tamin'Andriamanitra fa rehefa zay ny lazainy dia zay tsy maintsy andanany zay lalan'izay na mety aminy na tsy mety aminy tsy miadevitra izy raha tsy maintsy hosotroako ty kapoaka ty izy dia tsy maintsy ataoko inona dia tsy maintsy hosotroako ty kapoaka ty tsy akio ny fiangonana menompo aminany dia ho ambinina ianareo dia mifanohitra amin'izay rehefa tsy teo ambinina aza mihaninina fotsiny zany aza mihaino zay mpaminany ihany fa tsy ina nareko an'izay mpaminany ihany ko hitako ary nitoetra ny sy ny adalany sy ny rehetrarehetra fa dia ny azy Andriamanitra ihany Andriamanitra tsy manao na inona inona tokoa raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony tsy maintsy mpaminany mpanompony io ny tenenany dia io ny teny amin'ny fiangonana zay mihaino an'io dia mihaino zay tsy mihaino an'io dia samy mahazo ny vokany ihany zany ka io le malemy ny sitraniny Kristy ny sitraniny Petera reto dia nanavaran'ny Petera tamin'ireo vahoaka reo sy ny Israely teo hoe io Jesosy nomboanareo sy novonoanareo dia ny mpamono'olona indray ny soloanareo ane io ny natsangana nyty olo ity io ny tsy zakany zareo reto le mpitondra fivavahana dia nanamborany azy ka nampidirana azy amponja satria izy manana fahefana apiditra ponja ny olona koa ny mpitondra fivavahana tamin'izany fa tsy hoe ny maramila romanina sy fanjakana romanina ihany no afaka mampiditra ponja fa teo amin'ny fivavahana jiosy io zany nataontsika hoe fivavahan-drazana religion d'état nekeny fanjakana romanina fivavahana ara-dalàna teo amin'ny fanjakana ny fivavahana jiosy ny farisay sy mpanao ara-dalàna no zany manana fahefana koa izy ireo zany hisambotra an'izay olona mitondra fampianarana mety mifanohitra amin'ny azy ka ho ampidiriny aponja izany dia rehefa maraina ny andro navoaka tao izy mirala ireto asany apôstôly toko fahefatra dia zao ny voalaza manomboka ny andininy fahadimy hanolo maraina ny andro dia niangona tany Jerosalema ny mpanapaka sy ny lola sy ny mpanao ara-dalàna sy Aniasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jaona ary Aleksandro mibany zay rehetra mety ho avany mpisorona be ary rehefa nataony teo ampovoany izy roalahy dia nanontaniany hoe fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izany dia io ihany le mbola fanontaniana naperaka tamin'i Jesosy hoe fahefana avy amin'izy moa nanaovanao n'izao zavatra zao izy ny farisay sy mpanao ara-dalàna tamin'ny andron'i Jesosy dia hoy Jesosy za re anontany nareo zavatra anankiray dia hovaliko nareo batisany Jaona avy aiza avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny olona ka raha voavalinareo zay dia amaly anareo eo zareo vansanganehana daholo atsika ny toyny tsy voavaliny tsy hainay ozy izy za ozy Jesosy tsy laza aminareo zay fahefananaovako zany nipetraka indray zany aty amin'ny mpianatra fahefana manao ahoana anarana manao ahoana no anaovanareo izao zavatra zao dia io nge le lazain'i Jesosy aty amin'ny iverentsika vetivety amin'le Jaona toko fadimy folo andininy faharoapolo tsarovo ny teny zay lazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony raha manenjika izy dia hanenjika anareo koa raha hitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa raha nanenjika izy Jesosy dia hanenjika anareo koa io ary zao samborona tokoa Jesosy dia nogadrainy fa tonga mpianatra tokoa izy zao nanontaniany Jesosy hoe fahefana avy amin'izy nanaovanareo an'izao anaovanao an'izao zavatra zao petraka amin'ny mpianatra koa izy raha miverana asina apôstôly toko fahefatra tsika hoe fahefana manao ahoana no nanarana manao ahoana no anaovanareo izao anaovanareo izany dia namaly amin'izay Petera ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny loolona asany apôstôly toko fahefatra tsika manomboka ny andininy fahefatra andininy fasivy raha adininy izay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nasitranany lehilahy malemy dia aoko hofantarareo rehetra sy ny olona rehetra ny olon'Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fanatsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no itsanganany io lehilahy finaritra eto masonareo ity ny vato zay nilaviny mpanao trano nefa tonga fehizoro ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay azotsika famonjena ary no nahita ny fahasahisahin'ny Petera sy Jaona izy sady nalala fa tsy mba pahay lalàna na nampianarina izy roalahy dia gaga izy ary fatany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy no nijery ny lehilahy zay efa sitrana nitsangana teo aminy izy dia tsy hitany izy zay avaliny
rehefa nasaina ny teo misinadroana izy roa lahy dia niaran'saina izy ireo ka nanao hoe ataontsika hoana ry reo lehilahy reo fa efa manao famantarana malaza tokoa izy ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina fa tsy fomba tsy elezany izany intsony amin'ny vahoaka dia oka horoahantsika izy mba tsy hiteny amin'ny anaran'izany intsony na amin'iza na amin'iza mba tsy elezany zany ozy izy oka izy horahonatsika tsy hiteny amin'izany anaran'izany intsony na amin'iza na amin'iza 20 ary niantso izy ka nandraraza tsy hiteny na ampianatra amin'ny anaran'izany Jesosy zany intsony dia efa milaza aminareo zay mitandremy ianareo fa raha mbola rena ianareo mampianampianatra an'izany dia mbola ampidirina eponja ary hovonoana tahaka an'iny Jesosy iny dia efa milaza aminareo zay dia namaly indray Petera 9:7 sy Jaona tsara ao anareo na marina eo mason'Andriamanitra na tsy ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra fa izahay tsy maintsy milaza zay zavatra efa hitanay sy renay estina tsy maintsy milaza izay rehefa norahonany indray izy dia nalefany fa tsy hitany izy ampijaliana azy noho ny taon'ny vahoaka satria izy rehetra nankalaza an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao fa efa tsy omby 70 taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana nasitranana azy izany 70 taona zany izy zany nalemy toka izy zany fa tsy 20 taona dia jerefy tsara ozy izy 19 ary rehefa norahonany indray izy dia nalefany fa tsy hitany izay ampijaliana azy noho ny taon'ny vahoaka eo misy lesona ngezabe tsara ho mariana nisy vahoaka zany tao an-damosin'ny Petera sy Jaona vahoaka be dia io vahoaka be io nefa ny fahefana io ka ny fahitany ireto mpitondra fivavahana ireto ireo vahoaka be tao an-damosin'ny Petera sy Jaona zay vahoaka miray saina miray hevitra miray fo miray fitiavana ary vonona nao sakrifisy ny tenany mihitsy ary tahaka nataon'ny Petera hoe dia hiara-maty aminao na ino nitranga rehefa tonga ny tokotokoa mety anda ihany anefany fa zany hoe zao aloha dia vonona hiara-maty aminao fa tsisy andahnao zany misy vahoaka ao tena resaka conviction totale mihitsy ny azy fa tsy mba hoe raha fa mikirinao anatiny mihitsy zany le fandresen-dahatra hoe na hiara-maty amin'ny Jesosy ary dia miara-maty eto fa tsisy anaiky any hoe io Jesosy pitarika anay io no vononareo na io pitarika anay no vononareo dia nisy vahoaka betsaka tao an-damosiny tena tahotra izy nisambotra an'io satria raha vao misambotra an'io mitrotra reo vahoaka be da be reo mitrotra reo na vavy io na lahy nahatrany amin'ny madinika ary mitsangana amin'ilazay baiboly na dia ny vato eny an-tsasy ny anay dia hitabataba daholo raha mangina reo madinika reo dia noho ny taon'ny vahoaka dia tsy hitany zany tao fa nyrahonany fotsiny dia efa mampitandriny zay dia efa milaza aminareo fa raha mbola renay nareo dia tena zao no mahazo anareo toy izy lahy hoe tsara ao nareo raha marina eo mason'Andriamanitra zany fa nareo mpivavaka fa zay tsy maintsy milaza izay hitanay sy renay na ho gadrainareo zay na ho vononareo zay lazain'ny Jehova taminay zay lazain'ny Kristy taminay zay hitany masonay renso lazainay zany dia ataovy zay ataonareo efa vita zay nitantara tamin'ny mpianany amin'izay ny izy roa lahy fa natrika tamin'ny mpianatra rehetrarehetra dia nivavaka amin'izay zareo amin'ny 17 toko faherana 17 fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Ponty Pilato mba ny gentilisa sy ny olon'Israely anohitra ny mpanompo masina dia Jesosy zay nosoranao mba anao izay notendreny tananao amantsainao raha teo atao koa ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra ombanina ny jiranao ny tananao hahasitrana sy hanaovanao famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanompo masina ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano zay niangonany dia feno ny fanamasina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana omeo anay ozy izy ny aninjiranao ny tananao asitranana sy hanaovana fahagagana sy famantarana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao fa hitanao ny fandrahorana sy fanenjena anay fa omeonay pouvoir rehetrarehetra anehoana amin'ireo olona ireo fa velona ianao Jesosy dia mba isehon'izany famantarana sy fahagagana zany dia feno ny fanamasina izy dia lasa nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana rehefa feno ny fanamasina io ianao zany tsy matahotra ianao nao gadraina nao vonona
na inona menasy tonga aminao fandrahonana isan-karazany tonga aminao zao tsy matahotra an'izany ianao. Ary za dia tsoroko amintsika omena voninahitra Andriamanitra amin'ny fanetretena ny lazana an'izany. Raha ny menasy sy zavatra ny ainana nisy hatramin'izay tokony efa navelana io apokalypsy io, tokony efa najanona ny ety sy ny zavatra nitranga taminao. Fa rehefa ifanahy masina io ny aminao tsy tompony tenanao tsony ianao fa io ny aminao dia miteny eo anao vononin'ny olona ary ianao, tsisy masakana an'izany. Halleloia, halleloia. Dia miotehaka mafy Andriamanitra mba hasahintsika azo antsika zany fahasahinana zany koa nitory ny tenin'Andriamanitra. Dia jerefy tsara ny lohatenitsika amin'ity volana ity hoe aza matahotra fa ho tahina ianao sy ny taranakao eo amin'ny taninao. Dia raha toizantsika io vaky teny io eo amin'ny Asy Apôstôly 4 ihany tsika ny fankatiavan'ny mpianatra sy ny fahazotoana. Ary rehefa ny ray fosy fanany ny olona rehetra zay nino, ny ray fosy fanany ny olona rehetra zay nanino izy izy zay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na diray azy fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan Jesosy tompo ary ny fahasoavana be no atao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa zay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo ka napetrany teo ny lontongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa zay tao amin'ny apôstôly zay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy, izany hoe raha dika zanaky ny fananarana, le vita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo ny lontongotry ny apôstôly. Nisy firaisan-kina tao dia nandeha hitsiny sy ny marina daholo zany ilay fiangonana. Toko 5 andininy voalohany sy manaraka Ananiasy Safira. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nalala izany dia nety ny vola sasany vidiny ka napetrany teo lontongotry ny apôstôly. Ary Petera, ry Mananasy, nahoana no Satana no nameny ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany. Mivadika Mananasy amin'izay ny anarany eto fa tsy Ananasy intsony. Nahoana ozy izy Satana no nameny ny fonao ka nandainga amin'ny fanahy masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany. Fony tsy namidy tsy anao ihany va izy, ary rehefa namidy tsy anaovanao zay sitraponao koa va? Nahoana ny sainy izany tomponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Mananasy no nandray izany teny izany dia nokarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra loatra izy rehetra nandray izany ary nitsangana ny zatovo ka dia nofonosy ny faty ka dia nety ny voaka dia nalevony. Anao ny tany, anao ny trano, tsy nitereny ianao hivarotra an'io. Raha namidinao dia anao ny vola zay tianao anaovana azy. Fa ny fanarahana teto dia ny hoe samy hivarotra ny tany ny trano dia hoentina daholo dia ombonana ny fananany. Ka nanina namidinao ihany lizy nefa nandainga ianao tamin'Andriamanitra. Ianao tsy nandainga tamin'ny olona fa tamin'Andriamanitra. Ka io ihany ve ny vidin'ny taninao? Io ihany ozy izy ka. Manina anao ny mandainga ozy izy? Anao na io ka tsisy terena amin'io zavatra io na itsika dia toy izany koa zany. Na dia efa misy voaka n'Andriamanitra miray saina sy miray fo sy miray hevitra mifankaty anoina ny asan'Andriamanitra amin'izay atao. Ny tsika tsiny fa ny fanalitra sy ny fahafolo-karena sy ny fanorenana ny fanohanana izay asa atao rehetrarehetra ao. Dia misy olona dia mpahafolo-karena io izy mbola nibiany nefa hoentiny ihany a. Misy olona mitondra ny fahafolo-karena io na fanatitra io efa hoe ity no entiko fa mbola tsy izy rehetrarehetra fa mbola akany ihany fa hoe rehefa mitondra fosiny a dia izay ny zavabe da be. Fa nganao mandainga amin'ny fiangonana amin'izany, nganao mandainga amin'ny olona sy ny pastera sy ny mpitarika eo. Amin'Andriamanitra no andangainao an'izany ary hitany. Fa ny zava-doza tamin'ity tonga dia ndeteony ao dia niakarapoka tapitra ny ainy. Tonga dia nybatain'ny olona nalevona, tsy nitsoina fianakaviana, tsy isy fiandrasapaty a, tsy isy filazana manjota amin'ny radio ao a. Tonga dia ndeteony ao dia nilavana ny tany dia nalevona. Tsisy nalala hoe maty i Mananasy, tsisy nalala. Na ny vadiny aza tany an-trano tsy nalala hoe efa ny zavatra nitranga tany andininy fafito. Fa rehefa afaka tokony ora telo, afaka adiny telo zany a, dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany zay efa nanjoto eo. Ary Petera taminy lazao amiko, izany ihany va ny vola vidin'ny taninareo
taminareo nivady nivarotra anazy dia iny volana lefa nytatiny dia hoy raha vehivavy zay tsy nalala zay tao zany ihany iza koa nilazany marina eko zavatra eny am-pana rehefa nitazonina eriko fiainana efa sarotra ity zany ihany kea ary hoy petera taminy nahoana ianareo no ray tetika akafanany tompo ino hoe mbaravarany tongotro zay nandevina ny vadinao ary tondro anao ivoaka koa izy dia nikarapoka teo ny lony tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy ary aniditra ny zatovo avy nandevina dia hitany fa maty koa raha vehivavy dia nety nivoaka ka nalevina teo nilany lahy koa any zany izy roa mivavy zany mifampiresadresaka hoe ary tao ty indray tsika sy ty mifankahitako ty dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany